Fa ny miarabantsika tsirairay avy-indray tratra izao maraina ny talata izao, manao fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fanaisan-ten'Andriamanitra eto amin'ity pejy ity ihany koa. Ary alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io atolotra ianao ny dera, ny laza, ny ady sy ny voninahitra, ary misaotra anao indrindra izay satria nomena tombonandro indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Misaotra manaiky hamangy ny tsirairay avy eto aminay, ary mintsy matoky izay fa minovy zava-tsoa eo amin'ny fiainany tokoa ianao. Koa miasa ary ampaherezo izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe miambena ary mivavaha. Nalaina Matthieu 5:20 manao hoe miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidinareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Amen. Vahiny sy mpivahiny sika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ngamba tsy vaovao aminao zany. Mandiha lalana feno fantsika avy amin'ireo izay nandahan'ilay any afaka monjy azy ireo. Arantiranty eo anaty ny karazana fitaka fena fihetsehana sy olana ara-tsiansa mba hitaomana antsika hiala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Kanefa tsy tokony hanaikan'izany tsika. Aoka ho mailo tokoa ny tsirairay avy manaraka akaiky antsika manko ny fahavalo. Noho izany ny tandrema ianao. Aoka hiambina tsara andreo mahazo anao tampoka ny fandrika. Manome lesona ho an'ny vahoaka ny tompo ankehitriny ny fanandramana ny ainan'ny mpianatra tao amin'ny sahan-Getsemane. Tsy natsapa ny mahazava-dehibe ny fiambenana sy ny fitolomanam-bavaka izy ireo mba hatohitra ny fakapanahy. Tena betsaka ankehitriny no mora resy tory tahaka azy ireo ihany koa. Tsy arahany manko ilay teny manao hoe miareta tory ianareo izy ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Aoka isika maky matetika ary ihany koa andinika tsara ny ampahany amin'ny tenin'Andriamanitra io izay miresaka manokana momba n'izao andro faran'izao sy ireo loza mananontany ny vahoaka an'Andriamanitra. Tena mila manana fijery maranitra sy masina isika. Tsy ampiasaina hifanakianana sy hifanameloana tsy akory izany fa hijerena an'ireo famantarana ny andro farany. Tsy maintsy arovantsika fantatra ny fontsika mba tsy ho levina ny finoana. Ireo izay tsy miambina sy mivavaka amin'izao andro sarotra izao dia tsy miray fo sy saina amin'ny rahalahiny mba hitady an'i Jehovah fa miataka amin'ireo sampanasa voatendrin'Andriamanitra ao am-piangonana dia tena tadidimin-doza iziry amin'ny lalana sy hanaraka an'izay mahadiavolana ny sainy ary handany fananaran'ny tompo. Aoka andinika akaiky ny tenany ny mpino tsirairay avy mba hitan'ny fahalemeny. Aoka isika hikolokolo toe-tsaina feno fanatretena mba hangataka fahasoavana sy fahendrena ary finoana amin'i Jesosy izay miasa amin'ny alalan'ny fitiavana sy manadio ny fanahy. Aoka isika tsy hitoky amin'ny tenantsika fa izany mahatonga atsika izay tsy ambina, izay mandeha amin'ny fanetseteno an'Andriamanitra ka tsy mitoka amin'ny fahendreny no ahafantatra ny loza mananontany azy ary ahita ny herin'ny fiarovana sy ny fiahin'Andriamanitra. Noho izany miambena, mivavaha. Vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo meo anay ny risy-po rehetra ilaina ary mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanaitaitra ny matory rehetra ahafahanay miambina amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaro